Avia, aoka isika iobo an Jehova, aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika. Aoka ankeo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny firana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehova, ary mpanjaka lehibe ambonin'Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tanany fitoeran'ny lalina amin'ny tany, ary azy ny tendrombohitra avo, azy ny ranomasina, fa izy no nanao azy, ary ny tany maina dia noforonin'ny tanany. Avy, ka aoka iondrika sy ankoaka isika, aoka isika andohalika eo anatrehan'i Jehova mpanao antsika. Vavakatsika ry Andriamanitra renay tsara sy masina eny an-danitro, misaotra satria manana tombontsoa manokana izay amin'izao sabata zao, manana tombontsoa mbola afaka manonona ny anaranao, afaka manome voninahitra ny anaranao any amin'ny toerana izay misy any tsirairay avy, mety any amin'ny tokantrano izany, mety any amin'ny fiangonana zany, mety anivon'ny zavaboary zany, makasitraka satria mbola manana izany fahalalahana izany izay. Koa amin'izao sabata izao ary dia meteza ianao hiteny amin'ny alalan'ny fanaonao masina ao anatin'ny tsirairay avy mba ahafahanay mandray izay afatra tianao ambara rehetra ao anatin'ity tontolo andro sabata ity. Mamindra fotsy mamelany elokay Tompo, ary aoka ny voninahitra ao no amin'ny fiangonana ho amin'ny tokantrano tsirairay avy. Amen. Faly miarabantsika tsirairay avy indray natratra ity sabata masina ity, izay ny antsony Jehova antsika iankoaka eo anatrehany. Fitahina lehibe no raisitsika amin'izany sabata izany. Rehefa nampanantenana izany mandrakariva Andriamanitra, ary izany no antony ifampiarabantsika, satria no ny famindrampony no natoy izao antsika. No ny famindrapony no natafahaona atsika toy izao, ka dia faly mamerina izany fiarabana izany izay. Toy izao no teny fikasana izay omeny tombo atsika amin'ity androany ity raha toka manaiky marina ny sabata, ho marina isika, ary ampiarahantsika ao anatin'izay fiarabana izay. Hoy ny volazany Isaia 49:9 manao hoe: fa raha izany dia posaka tahaka ny fahazavana maraina ny fahazavanao, ary ho tonga faingana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao lo lalanao, ary ny voninahitry Jehova ho vodilalanao. Ho tanteraka aminao an'izany teny fikasana izany mandritra toy ny andro sabata ity, satria Jehova no efa niteny. Andeha ary isika hideran'i Jehova, hanome voninahitra azy amin'ny fiarahantsika miredona ny firana larana 2020. Ity hira ity dia mitondra lohateny hoe voninahitra ny ho an'Andriamanitra dia raha laza soa atolotra ho avo. Io hira io no iarahantsika miredona sy mideran'Andriamanitra, ny andininy rehetra no ataontsika ao anatin'izany. Aukasanta chaluavu Leibe ni ejini Leibe
marinany didiny manambarany atsarany zao rehetra ary zao mankatony teniny ka mirindra soery mba hiderany pary eny andanitra maro sy mamiratra ny ety antaniko sesena sady kanto ory olombelona izay sanganasany manomeza azy zao voninahitra sy aja ianao no sambatra no tahiny fatratra tiany raoriko mba ho volamena tsara tompo andriamanitra aokany voavotra iray feo mandrakiza ankalazanao atrany eny fitiavanao sy ny famindramponao vonina itroanao tena lehibe Jehova iaraka maky ny ten'Andriamanitra isika dia ao andiny fototra izay ho arahantsika ao anatin'ny afatra izay hoentin'ny mpanompony amin'ny androany ity manasanao andray ny baiboly mba ahafahantsika miara-mamaky sy manaraka izany toko sy andeniny izay voarakitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany ka boky anankiroa ao anatin'ny soratra masina no raisantsika toko sy andininy izay hovakitsika ny voalohany dia ny Korintianina voalohany toko fahenina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo Korintianina voalohany toko fahenina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo azonao mariana kely izay na asiana elanela mba hahafana mijery azy rehefa avy eo ary ny faharoa dia ny mpitoroteny toko fahefatra andininy fahasivy sy ny fahafolo mpitoroteny toko fahefatra andininy fahasivy sy ny fahafolo eny ary melohany amakitsika azy dia ho averina indray le izy Korintianina voalohany toko fahenina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo ary ny ray faharoa dia mpitoroteny toko fahefatra andininy fahasivy sy ny fahafolo andeha isika hamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompony teny Korintianina voalohany toko fahenina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy miambieny ianareo tomera tsara amin'ny finoana aoka hitomban-day mahereza vakitsika manaraka ny ao amin'ny mpitoroteny toko fahefatra andininy fahasivy sy ny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy tsara ny roa no ny ray fa misy valiny tsara ny fisasarany raha misy lavo izy dia areny namany fa mahantra ny lavo izay tsy manana namana hanarina azy eny ariavana fahafahantsika mametraka izany ten'Andriamanitra izany melohany andry resantsika azy dia manasanao hanondrika ny loha hivavaka isika
rejehovaka any masina zay tsara indrindra mitoetra ny an-danitro tera aja saotra voninahitra no atolotra ho anao satria andriamanitra lehibe anao ary andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra andriamanitra tompon'ny hery rehetra kanefa andriamanitra malemy fanahy ihany koa mamindra fo ary miantra andriamanitra marina ary mahafantatra ny rariny sy ny hitsiny misaotranao zay ny amin'ity andro sabata fitsaharana ity zay natolotra ao anay eny eto izay dia manandratra vavaka miaraka mba hoentina anandratana zany anaranao izany misaotranao satria manan'andriamanitra velona izahay afaka miaino afaka mijery afaka mahita ary afaka mahatsapa izay mahazo anay ety ary izany indrindra no hitondrana eo anatrehanao ny fifonanay ny fangatahana famelana ny elokay satria maro e zavatra tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao fahotana ny eloka fadisoana klema izay malaky mahazo anay noho ny amin'ny rahasoan'i Kristy dia mangataka aminao zay mba amelanao ireny ao amin'i Kristy ary eo ka ho diovina izay mba ho fampahotana ho sasana ho fakeloka amin'ity androany ity mba afaka handre ny teninao zay hitondra aina ny teninao zay hitondra fampaherezana ho anay ny teninao zay ampitombo anay ahatratra ny ohatry ny fahalehibiazan'i Kristy ampitombo ny finoanay ihany koa ny teninao zay irinay mba anasitranana anay ihany koa andriamanitra mba hatotosa sy hatanteraka izany dia mangataka aminao izahay voalohany indrindra mba hitahinao ny mpanompolanao zay hitondra ny afatra nanomana izy dia mba amin'ny fitaren'ny fananao masina ary ilaza sy anambara izany koa aoka araka ny fitahinao rehetra sy ny fombanao zay nitondra ny afatrao dia atao mitoerana toy ity no hombanao azy ihany koa esory mety ho fahaizana ny fahalalana ny hevitra ny fisainana izay voapiatiny ny asan'olombelona fa aoka mba aniraka fananao masina ianao ampiteny azy ny sitraponao dia ny afa-pitiavana avy aminao ka omeo ny lelan'ny efa mahay izy ary tendreo avy eo amin'ny vaina afa avy eo amin'ny altaranao masina ny molony mba ho voamasina ny zavatra rehetra resahany andriamanitra tompoty eo misaotranao ihany koa satria izahay dia omenao sofina malady mahay miaino koa aoka ihany koa mba ho tendrenao ny sofinay ampangino ny feo rehetra izay mety animba ny firaisana aminao amin'ity androany ity ka mba azonay aimbaovao indray andriamanitra misaotranao satria ho tanterahanao zany eto koa zay dia mitondra mbavaka andreo zay tsy afaka miaraka aminay na manaraka izao fotoana izao ao tazon'ny aretina ao azo ny olana maro samihafa tsy tsy ahafahana manoatra eny na dia ny safidy aza dia tsy ahafahana mihoatra noho izany koa mamangia azy ireny ianao na any ampoteram-pitsaboana na any amin'ny toerana hafa zay tsy ahafahana manatrika ny toejavatra toy izao aoka mba hoesorinao ny sakana rehetra ary aoka mba hositranonao ny marary da ihany koa ty firenena ity satria eto amin'ity firenena ity dia mila ny famindraponao tokoa mba ho sambatra zay manana anao Jehovah Andriamanitra tario amin'ny fivebahana tario amin'ny fiekena eloka izao firenena izao hatramin'ny vahoaka madinika indrindra ka hatramin'ny faratampony satria tsy misy ray zay tsy nanota ka ny famindraponao no hoentinao mitantana sy momba ity tanindrazanay ity mba anafahendrena ny mpitondra isa tanatohatra ary anafahendrena koa ny vahoaka
dia arovy amin'ny valanaretina meoery ary aoka mba hanaraka amin'ny fandaminana rehetra ny vahoaka zay hoentina. Zany tompo no asandratray ary atolotra eo ampiaratanan'i Kristy any amin'ny masina indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izao sika dia tonga Fanompoam-pivavahana manokana ao fanaterana ny ampahafolony sy ny fanatitra. Andeha ary sika hanomana izany ka ametraka izany eo ampelantanantsika ary hivavaka ao anatin'ny sekondra vitsivitsy alohany hanaterantsika izany fanatitra sy ampahafolony izany. Amen. Manomboka androany tsika dia hijery olona anankiray indray ao amin'ny Baiboly. Hafa kely noho ny tamin'ny lasa. Hatramin'izay sika dia nahita hoe rehefa mametraka ny lohalarana an'Andriamanitra ny olona anankiray. Fa manomboka eto indray dia misy samihafana kely dia ny tsy fametrahana an'Andriamanitra ao lohalarana. Ireo mpianatra hafa dia nino fa tonga lafatra Jodasy. Nahiran-tsaina izy ary nahay. Ary nino ihany koa Jodasy fa i Jesosy ny olonay Mesia nampanantenaina. Kanefa naniry araka tamin'Andriamanitra i Jodasy mba azahoany toerana ambony indrindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny mpanoratra kristiana anankiray dia mampahatsiahy antsika ao amin'ilay boky ilay fitiavana mandrisy takila fa 5:700 sy 9:700 arak'izao manarak'izao. Nahafantatra ny tao am-pony Jodasy ny mpamonjy, fantany alalan'ny faratsenan'ny litany Jodasy raha tsy manafaka azy ny fahasoavan'Andriamanitra. Tamin'ny arahan'ny io lehilahy io tamin'ny Kristy nametrahany azy teo amin'ny toerana izay nazahoany ny fandray isan'andro tamin'ny fitiavana, tsy homba mpitiavan-tena nitosaka teo aminy. Raha namohany fony tamin'ny Kristy Jodasy dia ho voaroaka ny fahasoavan'Andriamanitra ny demonian'ny fitiavan-tena ary nety ho tonga anisan'ny vahoaka an'Andriamanitra izy. Maro amintsika no manana talenta, fahaiza-manao izay manampy antsika amin'ny asantsika sy amin'ny fitariana ny fiangonana misy antsika. Ary tahaka ny Jodasy ihany koa dia mety mino an' Jesosy kanefa mety mbola voafatotry ny fitiavan-tena ihany koa. Ny andraikitra ny vola i Jodasy ary afaka nanandrana ny fifalian'ny fanomezana izy. Ny fanaovana an'Andriamanitra ao lohalarana amin'ny alalan'ny ampahafolontsika sy ny fanomezantsika dia fomba azo tsapahi-tanana ny amin'ny fomba nanovan'Andriamanitra atsika. Tahaka ny Jodasy dia mety ho alaim-panahy isika hanaraka an' Jesosy ahazo ny toerana any an-danitra. Kanefa ny Baiboly dia miteny amintsika fa tsy ahazo ny lanitra antsika amin'ny alalan'ny arentsika. Rehefa nandatsy hanao lohalarana an'Andriamanitra i Jodasy dia namono teny izy, nandresy ny fitiavan-tena. Tsy nisy dikany avokoa ny vola, tsy nisy dikany ny harena. Fa androany kosa dia manasanao Andriamanitra mba hametraka an'Andriamanitra lohalarana. Rehefa mametraka an'Andriamanitra lohalarana ianao dia fitahiana ho anao sy ny manodidina anao ny vola. Fitahiana ho anao sy ny manodidina anao ny vola raha avelanao mandresy ny fitiavan-tena Jesosy ao am-ponao. Andeha ary araka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro,
mankasitraka ianao no menao any jodasy izay nakana ilesina ihany koa tamin'ity androany ity ny tamin'ny tsy nametrahany oloha laharana anao satria nanjaka ny fitiavatena nandresy ny fitiavatena kanefa ankehitriny Andriamanitra dia nampianatra ianao fa raha miaraka amin'i Jesosy dia afaka handresy zany fitiavatena zany ary afaka ho fitahiana ho anay sy ny manodidina anay ny fananana sy ny vola izay atolotra ao ho fitahiana ho anay. Koa amin'izao sisa izao indray Andriamanitra ampio izay mba hitahiry ny tenanay mba ho fitahiana ho an'ny hafa tokoa ka amin'ny alalan'ireo fananana sy ny vola aman-karena izay omena ho anay dia mba ho anisan'izay ho fitahiana ho an'ireo manodidina anay tokoa ny izany. Amen. Andeha ny feokira no andeha natazantsika ny fanatitra sy ny ampahafolony. Rehefa vita ny fanatazana ny fanatitra sy ny ampahafolony dia ny hira fa 700 no andeha ny lorantsika ihany koa izany fanatitra sy ampahafolony natolontsika izany. Amen. Miaraba ny ankizy rehetra indray tonga indray ny anjara sakafo atolotra Jesosy ho antsika amin'ity sabata ity. Mialohan'ny hidirantsika amin'izany ary toa mahazatra dia andeha isika hiara-hira tadidy ny hira ora mamy ndao ary. Akombona indray ara ny tanana zao rakizy akombona dia atao anandray koa maso akipy ny maso dia hivavaka isika vavaka ary. Andriamanitra misaotra anao indray izahay noho ny fitahiana izay nataonao taminay tsirairay avy. Misaotra anao manokana noho izao fotoana mamy omenao anay hianaranay ny teninao izao. Mitenena aminay Jehovah ary sokafo ny fonay sy ny sainay mba ho tany tsara ny riny izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Efa mba nanontany tena ve ianao rakizy hoe fa maninona ary no natao betsaka ny olona
fa maninona koa no misy ngeda dia misy kely. Efa mba nieritreritra ve ianao hoe tokony mba zarery no mety mipetraka eto amin'izay ana daholo ny kilalao rehetra, ana daholo ny tômôbila rehetra, ny trano rehetra. Efa mba nieritreritra ve ianao hoe tokony tsisy olona be da be mifangarongaro aminahy fa zah ihany dia zah ihany no mahazo sakafo dia zah ihany dia zah ihany. Efa nieritreritra zany ve ianao? Dia ahoana ny fieritreretanao an'izany tsara ve? Dia efa nanontany ve ianao hoe fa maninona ary no nasian'Andriamanitra an'izany e? Dia maninona koa misy dada dia misy neny dia misy zoky dia misy zandry dia mbola misy maîtresse koa dia mbola misy cheftaine koa dia mbola misy olona be da be isan-karazany. Misy dikany ny nanaovan'Andriamanitra an'izany. Tamin'i Jesosy tety ambony tany raka izy dia nampianariny izany hoe mifanampy. Tsisy olona afaka mahavita tena na ray ary fa na olon-dehibe na ankizy dia mila fanampiana daholo. Tamin'i Jesosy tamin'ny mbola kely izao dia nifanampy tamin'ny dada sy neny izy, ary dada sy neny koa mila fanampiany. Dia rehefa lehibe Jesosy dia niaraka tamin'ny mpianatra dia mbola nampianariny tamin'ny mpianatra koa izany. Dia rehefa mitory teny koa Jesosy dia ampianariny amin'ny olona rehetra izany hoe mila mifanampy eo amin'ny fiainana. Nataony Jesosy mifangaro ny olona rehetra. Nasian'Andriamanitra ny karazan'olona rehetra, ny loko araka ny karazany avy, ny halehibeny, misy antitra, misy tanora, misy manan-karena, misy mahantra. Ary reny rehetra reny dia natao hifanampy. Resy lahatra amin'izany ve ianao? Ao anatin'ity tantara kely anankiray ity dia ho tohanantsika tsara mihitsy hoe tena ilaina ny fanampy fa tsisy mahavita tena. Ny toko sy andinin'izay zaraina amintsika dia mbola ho vakitsika rehefa avy eo dia ahitantsika izany fa tena ilaina ny mifanampy. Andelo arahantsika ity tantara ity dia ho hitanao tsara izany dia mbola toizantsika ilay resaka rehefa avy eo zany. Mila mifanampy. Tantara nosoratan'ny hanitra ny Riana Arivony, andrenesanao an'ny Fanja, Zoanitra ary Inary. Mba falifaly indray ndry Androanitra Sonia fa misy inona sady Zandray besa maninona mba manao fihetsika falifaly ve sa dia mezanao fotsiny? fa inona zao io ataondry ioko? Fanandramana, manao fanandramana ary besa. Ary mino fa tena mety mihitsy ty fanandramana ataoko ty. Ka tsy mila fanampiana izany fanandramana ataondry izany. Za koa anie mba tsy mianatra androany Tsy haiko aloha izay rehefa avy eo fa hatramin'izao aloha tena tsy mila fanampiany besa Mavita tena zany Eny ariko dia mazotoa ary Vita ihany ny trano kely namboariko ry besa Ay tsara kosa izany Hitanao zany tena mahaindry mahay oasa ay vendry mana-talenta be ohatr'izao mpanao trano malaza ny zandriko Hitanao fa mahay be Ie sady tsy mila fanampiana fa mahaleo tena fa aiza zao io trano vitandry io no apetraka indry? Efa voalamany asiako azy ry zoky aiza matahotra
sao dia mbola taraiko dada sy neny vo tonga andao aingana. Izay voatsapitsara izy izay e, mahazo mody amin'izay nareo menada, tia ny taratasy ividiananareo fanafody a. Eny tompo. Dia raha sanatrika mbola misy mararany amin'ny tenanao andro Sonia a, dia makanisa ty amiko. Eny tompoko. Misaotra betsaka tompoko. Andeha hody aloha izay menada dia atirina eo ny volanao dokotera. Angamba koa efa tonga ao an-trano izay dada sy neny. Tandremy tsara amin'ny sisa ry Sonia a. Ratsy be mihitsy izany menjera avy eny ambony hazo izany. Eny tompoko. Ka saika metraka an'ilay trano kely namboariko iny dia navesatra dia nenjera. Izay ary le efa noteneniko tamindry. Nanontaniako ange izy dokotera dia milaza hoe tsy mila fanampiany e. Dia tsy hitako izay natao. Mifona besa fa tsy hanao ohatran'iny intsony a. Ay ve tsy misy olona mahavita tena rery izany fa tsy maintsy mila mpanampy izy e. Misaotra betsaka zoko tamin'ny fanampianao ny tondrata ty amin'ny dokotera. Eny zandry koa. Sao rery izy menada. Eny tompoko. Eo amin'ny fiainana dia ilaina indrindra ny fanampian'ny hafa. Angatao ny fanampiana avy amin'ny neny, dada, zoky. Raha ilaina re izany fa mahasoa e. Izay fa mahazo mody amin'izay nareo fa sao ariva e. Misaotra betsaka dokotera. Nanahoana ary rakizy? Tena ilaina ve ny fanampy? Afaka mandeha irery ve isika? Tena ilaina tokoa ny fanampy. Ary manamafy an'izany ny tenin'Andriamanitra. Andeha ho jerentsika mpitoriteny toko 4, andininy 5 sy 10. Aiza hoe? Mpitoriteny toko 4 dia ny andininy 5 sy ny 10. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara ny roa noho ny ray, fa misy valiny tsara ny fisasarany. Raha misy lavo izy, dia aren'ny namany, fa mahantra ny lavo izay tsy manana namana anarina. Tsara ny roa noho ny ray hozy izy Jesosy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Dia raha misy lavo izy, raha misy zavatra manjo azy dia manampy azy ireny namany ireny. Manampy antsika dada sy neny rehefa misy manjo antsika, tsika koa manampy any dada sy neny rehefa misy manjo azy. Tsara izany misy namany e. Manomboka izao izany tsika dia tsy rehareherery mihitsy hoe za tsy mila anao, za tsy mila ny dada, za tsy mila ny neny, fa ifanampy avokoa. Ny kely anampy ny lehibe, lehibe anampy ny kely. Tapa-kevitra ve tsika fa ifanampy indray manomboka izao rakizy? Atsangana ny tanana dia atao kopakopaka tsara be. Ndeha hoentintsika mbavaka amin'ny Jesosy mihitsy izany fanapahan-kevitrintsika izany. Akombona indray raha ny tanana dia vavaka tsika akipy tsara ny maso. Andriamanitra, misaotra anao izahay noho izany afatra mahafinaritra izany. Nampianarinao izay tamin'ity anio ity fa mila mifanampy. Ary mila mifanampiany hafa ihany koa fa tsy mandeha irery. Ampio izahay mba ho tena namana mpanampy ary ihay hiaraka andray ny fanampiany hafa ihany koa. Ameo fahendrena mandrakariva izahay dia mba ho tahaka an'i Jesosy koa izahay eo amin'ny fiainanay manontolo. Amin'ny anaran'i Jesosy nanonanay izany vavaka izany. Amen. Dia mirary soa antsika ankizy indray ary.
iraisantsika ny ten'Andriamanitra zay hoeto amin'ny mpanompony amin'ity androany ity dia fifalianao atsika ny iaino sahady ho toy ny toriteny ny korala avy eo manjakaray ira mitondra lohateny hoe ho voninahitra ao. izaorantsika be dehibe andriamanitra ry ava-manala isany a ry raha lasanabavy izay manaraka izao fandarana izao a ny tompony no hitantsika manakariva ary ny teny izay fampizarana eto anie dia mba hitondra aim-panahy
ho amin'ny fiainantsika afahantsika miatrika ny toejavatra rehetra misy amin'izao vanim-potoana izay misy antsika zao ary mamerina sy manantitrantitra ny fiarabana ho amintsika tsirairay avy ary fifaliana lehibe ho anahy no mitondra izao tenin'Andriamanitra zao raisiko ampanetretena izany ny faniriana dia ny fanahy masina ane no iasa ao anatsika tsirairay avy ka afahantsika mandray izany tenin'Andriamanitra izany iaraka ivavaka tsika. Andriamanitra rainay tsara indray an-danitro misotranao satria manana tombontsoa manokana izay eno izao teninao zao. Mety izanao hiasa amin'ny alàna finanao masina anendry ny molotry ny mpanomponao ary hitoetra ao am-pony tsirairay avy, hitoetra ao an-tsainy tsirairay avy mba hahafahany mamatatra ny sitraponao amin'ity androany ity. Dia